La vache qui rit. La vache qui rit manolotra anao ny vaovao. La vache qui rit. Mafinaritra ny tontolo andronao. La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. voalohany ka hatramin'ny 13 desambra ho avy izao ararotiny fihenam-bidy miavaka amin'ireo entana maro isan-karazany. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Ny vaovao. Niterany fihetsika naseho an'ireo parlementaire tamin'ny fandaniana ny lalàna miady amin'ny herisetra mianjady amin'ny olona marefo ny filohan'ny FGM taorina ny fahitany fa tsy misy resaka fanambadiana mitovy fananana ilay lalàna VBG. Fanovana maro samihafa no apetraka manomboka izao amin'ny fampihenana ny fiantraikan'ny loza voajanahary izay miseho eto amintsika tafiditra ao anatin'izany ny fampitaovana sy ny maro hafa. Ireo no nivoatra nandritra ny filan-kevitra nasionaly mahakasika izany teny Anosy. Ny fiainan'ny ramatoa Rasoa indray ny entina aminao anatin'ny zanam-panarana lalam-piainana ao amin'ity androany ity. Iny antsipiriny izay hitanao amin'ny tapany faharoany vaovao. Toerana izarana sy hanovozana fahalalana ny tranomboky. Io ny teny filamatra no entiny teo anivon'ny fikambanan'ny tranobe malagasy nanokatra tamin'ny fomba ofisialin'ny tranomboky Simeon Rajon Tetsy Akadivato. Maresaka iraisam-pirenena mitohy ary mihamafy hatrany ny fitokonana manohitra ny lalàna amin'ny feny mahateratany any Inde. Misy avalo hatreto ireo namohony Inde ary anjato ny ireo voasambotry ny mpitandro ny filaminana. Ny adidin'ireo avy Finaritra tompoko lasy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kultiveka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao mankasitraka ny fihetsika nasehon'ilay parlementaire tamin'ny fandaniana ny lalàna miady amin'ny herisetra mianjady amin'ny olona marefo ny filohan'ny FGM taorian'ny fahitany fa tsy misy resaka fanambadiana ny olona mitovy fananana ilay lalàna VBG. Io nasaina. Dingana iray lehibe no vitan'i Madagasikara tamin'ny fandaniana ireo mpanao lalàna ny volavolan-dalàna miady amin'ny herisetra mianjady amin'ny olona marefo hoy ny filohan'ny FJKM ny mpitandrana Andriamasoa Irako Ami. Taorian'ny famakiana ity lalàna ity no nanambarany fa tsy misy resaka fanambadiany lasa milahy na vavy samy vavy ao anatin'ity lalàna ity ka hidirany ireo parlementaire. No mafisiny izany tao anatin'ny fanambarana izay nataony maraina teo teny vohim-piraisana Ambohijatovo ambony izay nilazany fa loza mitatao ho an'ny fiainam-pirenena raha ankatoa ny fanambadiany ny lasa milahy na ny vavy samy vavy eto Madagasikara ny fahefana mpanao lalàna. Ny Fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara dia mitsipaka ary aro ny ondriny tsy hiditra amin'izay fanambadiany ny olona mitovy fananana izay raha ny fanambarana hatrany. Mpiara-miasa ny fiangonana sy ny fanjakana raha vonona iady amin'izany ity farany hoy ny mpitandriny Andriamasoa Irako Ami. Ny fiangonana FJKM dia mitana mafy mihitsy amin'ny foto-kevitra manao hoe tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ny fanambadiany lahy samy lahy ary vavy samy vavy. Raha eo amin'ny lafy ny lalàna izay nivoaka teto amin'ny firenena indray kosa lany teny amin'ny parlemanta dia ny fiangonana dia makasitraka raha ohatra ka misy ezaka ataontsika hiaro amin'izay mety hoendrika herisetra rehetra amin'ny olona izay malemy tahaka ny vehivavy ny ankizy sy ny sisa. Tena akasitrahana mihitsy zany. Ny fanambarana izay nataonay mikasika ny tsy fankasitrahana ny fanambadiana lahy samy lahy vavy samy vavy dia antso sy fananterana fotsiny ihany ny amin'ny hoe aiza ny lalana tokony izorana. Ka raha hoy ny fanjakana manao hoe tena tsy hiditra amin'izany mihitsy izay dia milaza amin'ny fanjakana izay manao hoe mpiara-miasa tsika miaraka miady ho amin'ny soiombonana ny firenena sy ny tanindrazantsika. No tontosaina tamin'ity androany ity ihany koa ny fiainana tamin'ireo tompona ndraiky mpanjakana zanaky ny fiangonana FJKM fotoana izay nitondranam-bavaka azy ireo amin'ny asa iandreketana ho an'ny tanindrazana. Misaotran'Andriamanitra fa tanteraka teto Antananarivo ny fiaonana tamin'ireo zanaky ny FJKM tompona ndraiky teo anivon'ny fitondram-panjakana. Tsy voasambany moa androany amin'ny fiaonana faharoa zany zao. Ny antony dia satria zava-dehibe amin'ny FJKM amin'ny mahatsiaro moa hoe manana zanaka tompona ndraiky feto amin'ny firenena izy. Tokony entina mbavaka izy ireo tokony ampahirezina izy ireo mba hijoro ho vavolombelon'i Jesosy Kristy amin'ny rehetra misy azy avy ka ho tena fampandrosoana tokoa ny firenena. Tamin'ity fotoana ity ihany koa no nirarian'ny filohan'ny FJKM ny vahoaka malagasy anao fety sambatra.
tonga nanokatra ny fankalazana Noël 2024 tetsy Antaninarenina alina ny filohan'ny Repoblika Malagasy Andry Rajoelina. Fankalazana hafakely tamin'ny alalan'ny jiro maro loko sy ny lampihazo lehibe. Rarsona Andry. Nosokafan'ny filoham-pirenena Rajoelina Andry alina tetsy Antaninarenina ny fankalazana nahaterahan'ny-mpamonjy na ny Noely amin'ity taona 2024 ity. Nambarany tamin'ny lahateny fony nataony fa efa tonga eto amintsika ny fahazavana ahafahantsika manafitra amin'ny firenena amin'izay. Hoantsika dia ankalazan'izany amin'ny alalan'ny fampiretana zay fahazavana zay dia ny faniriana raha ohatra ka misy faniriana olazaina androany dia enganye ka ilay fahazavana ilay kitana zay nitondra ny fahazavana tany amin'ny tranombo nahaterahan'i Jesosy Kristy tompo tany Betlehema no azavana hitondra ny lalatsika mba hoentsika anazava ny lalatsika anavitra nyity fireneny tia eo ambanin'ny fahitiny Jesosy Kristy tompo zay nitondra ny fanafahana sy ny otan'izao tontolo mba hitondra fahazavana sy fiadanana ho antsika rehetra izany Noely zany mba ho Noely feno fifankatiavana fifanapiny fifamelana fifandeferana ary firaisakina ho antsika tsiraray avy ary mba hitondra fiadanana sy fahazavana ihany koa ho an'ny firenena. Raha nambarotra ho faritra menatra izay nampanambotsiroatra ho ny filoham-pirenena dia nasiana tranombo maneho ny nahaterahan'ny-mpamonjy ny tokotany manoloan'ny lapa izay azon'ny rehetra tsy dia na tsy hakana sary. Izay ny teneniko hoe tsika manam-pinono. Raha manam-pinono tsika dia izay no mahatonga ny hoe asiantsika misy an'le kresy na tranomby zay ao ampovoany ao amin'ny lapa eo tokotanin'ny lapa nambotsiroatra teo. Raha hatramin'izay tsika dia nilazaina hoe zone rouge tsy afaka andehanana io lapa io dia za miteny hoe misokatra ho antsika io ary sataratsika an'izany dia ao ny kresy naterahan'i Jesosy Kristy tompo. Iary fetitsika, iaraka ankalasitsika, iary ifankatitsika ary za mihitsy fa efa mirotsaka eto amin'ny firenena ny fahazavana anavotantsika nyity tanindrazana mamy sy malalatsika ity. Koa mirary soa sy mirary fitsambatra ho antsika rehetrarehetra amin'izao andro zay voalohany zay irahantsika tamin'ity taona ity dia efa tonga ny fahasoavana. Rehefa lany filohan'ny Repoblika dia ity ny Noely voalohany zay mendrika no ankalazantsika ao anatin'izay hazavana zay. Ho fanamariana ity fanokafana amin'ny fankalazana ny Noely 2024 ity dia nisy ny fiarahan'ny filoham-pirenena tamin'ireo solontenan'ny ankizy nanatrika ity lanonana ity nampirehatra ireo jiro maro manodidina ny lampanambotsiroatra sy eny Antaninarenina. 10 ho antsika malagasy rehetra miara iorakoroka sy tiana tompoko. Fanavaozana maro samihafa no apetraka manomboka izao amin'ny fampianana ny fiantraikan'ny loza voajanahary izay miseho eto amintsika tafiditra ao anatin'izany ny fampitaovana sy ny maro hafa. Ireo no nivoatra nandritra ny filan-kevitra nasionaly mahakasika izany Tesy Anosy Henri Flory. Nanatan-teraka drafitrasa iombonana mahakasika ny fiatrehana mialohan'ny mety vokatry ny ateraky ny loza voajanahary ireo mpikambana ao anatin'ny filan-kevitra nasionaly mahakasika ny fitsinjovana ny voina sy ireo loza voajanahary izay mandalo eto amintsika androany. Zava-dehibe ny fanomahana ny fiatrehana izany amin'ireo rasa mahakaiky manerana ny nosy. Ny fampitomboana ny fitaovana no zava-dehibe amin'ny fiatrehana izany manoloana ny vola nomen'ny banky iraisam-pirenena sy ny vola natokany fanjakana hiatrehana ireo loza voajanahary ireo. Dia mampitombotsika zany ny fitaovana, ny fampitaovana koa an'ireo mpikirakira, ratsa mikaiky mpikirakira, izany hoe loza voajanahary na voina rehetrarehetra zany anatin'izany, ny CPGU anatin'izany BNGRC. Zavatra tena fanovana tanteraka apetraka amin'izao fotoana zao dia efa misy ny laminasy mba ahafahantsika hiaro ny hainy ny
vahoaka malagasy izay setra ny fitoam-pahavaratra ny itsakorana amin'izao fotoana zao ary indrindra koa jerentsika ny fahafahantsika miaro ny reny tanimboly tanimbary rehetrarehetra irany Madagasikara mihitsy manantena atsika fa zao ezika rehetrarehetra zao indrindra fanomanana dia ampiena ny vokatra ratsy izay fandalovan'ny cyclone eto amintsika na motsakorana be dia be izay ao andrasana amin'ny fotoana ity. Izaka goavana no tanterahina amin'ny fisorohana mahakasika ny loza voajanahary izay raha ny namaran'ny Premier Ministra lehiben'ny gouvernemanta fandrindrana maro samihafa no apetraka. Ny tetika rehetrarehetra mba ahafahantsika mifehy ny azo atao rehetrarehetra mba rehefa tonga ny loza voajanahary na voina ohatran'izany dia mba kelikely ny vokatra an'izany. Ao anatin'izany dia ny hoe ny fanentanan'ny olona, ny fisiny ny fanomanana eo amin'ny hoe aiza daholo ny fitaovana azo nampianan'ny olona efa mipetraka mialoha. Ao anatin'izany koa ny fametrahantsika ny lamina rehetrarehetra iarovantsika ny fotodrafitrasa rehetrarehetra ary indrindra ny fanentanan'ny vahoaka mba hiala amin'ny toerana izay hita fa mety anahirana rehefa tonga ny otsakorana be na tonga ny cyclone ka mba avoafentsika ny fivezivezen'ny olona mba tsy ho be ny sanatriany vava ny olona maty noho ny vokatra ny loza voajanahary na ny voina ohatran'izany. Ankilany notoloran'ny fitondram-panjakana malagasy tamin'ny alalan'ny Premier Ministra lehiben'ny gouvernemanta ny Marboninahitra commandeur de l'ordre national ihany koa androany ny maso ivon'ny Japon monina sy miasa teto Madagasikara nandritry ny 3 taona sy ny solotena mahatry ny Nations Unies izay niasa nandritry ny 3 taona sy 9 volana teto amintsika noho ny fiara-miasan'izy sy ny soa izay vitan'izy ireo teto amintsika nandritry izay taona maro izay. Izy roa ireto izay nahavitany fitaom-piasany ary andahoan'ny Madagasikara. Nankatoavana androany politika pirenena momba ny fotodrafitrasa politika izay maneho mazava tsara amin'ny fomba fijery amin'ny fampivoarana ny fotodrafitrasa eto Madagasikara. Tanjona ny ampandrosoana ny firenena amin'ny alalan'ny fampiroboroboana ny fotodrafitrasa. Miantarandriana. Eo amin'ny laharana fahaenina amby efapolo amin'ny firenena 450 nanaovana fanadihadiana Madagasikara, eo amin'ny sehatry ny fampiroboroboana fotodrafitrasa araka navoaka ny badana ny Banque Africaine de Développement. Raha ny tatitra drandy tsy misy afa-tsy ny 800 ny lalana mahery ny 3 kilometatra no jerena no mbola tena tsara. Ilaina araka izany ny fanaovana laharam-pahamehana ny fanavaozana fotodrafitrasa. Io no tanjon'ny PNDE na ny politique nationale de développement des infrastructures et équipements izay nankatoavana androany. Ao anatin'ny fametrahana an'izay dia ilaina ny fandrindrana an'izany amin'ireo ministera maro samihafa fa indrindra ilaina ihany koa no ampiasana an'izany fotodrafitrasa izany tsy mitongilana fa ho fampandrosoana ny faritra tsirairay avy ary izay moa ny isan'ny natongavany reto gouverneur ny faritra reto. Efa hentsika faraparany teo fa maro ireo tolo-dalàna sy fepetra efa niraisina momba ny fanatanterahana fananganana fotodrafitrasa dia mila fotodrafitrasa isika fotodrafitrasa maharitra raha feheziko ilay izy mikasika amin'ny fotodrafitrasa dia raha lalana ohatra izay mahakasika ministera anay manokana matetika mindram-bola anaovana lalana ilantsika teo ny fahavoazana 20 taona hatramin'ny 30 taona ny vola famerenana ireny lalana ireny. Hatreto anefa mbola tsy nisy lalana natao teto Madagasikara ka naharitra 20 taona. Izany hoe mbola tsy voaverina koa ny vola naloa tamin'ny lalana dia efa mindram-bola indray mandeha indray isika anaovana lalana vaovao. Ireny zany mila rindra ao anatiny eo ary mila ampifantarina ary mila ezahana mba hananaviana mitovintsika ny hoe ny fotodrafitrasa tiana atao eto Madagasikara. Mazava manoloana io ny fomba fijery amin'ny fananganana fotodrafitrasa eto amin'ny firenena izay anatin'ny politika mpanjakana ankabendy tsy maintsy manaraka ny kalitao sy ny fenitra takina ny asa rehetra ary voakasika izany ny fanavaozana sy ny fananganana izany manerana ny nosy. Etsy ankilany miatraika mivantana amin'ny toe-karena indrindra mikasika ny fampitomboan'ny asa ity politika pirenena momba ny fotodrafitrasa ity. Pour l'OIT, le développement d'un pays dépend de ses infrastructures. Ho an'ny OIT dia miainga amin'ny fananganana fotodrafitrasa ny fampandrosoana ny firenena iray. Rehefa manavao ny fotodrafitrasa isika dia mila mampandray andraikitra ny olom-pirenena. Midika izany fa misy ny famoronana asa amin'ny alalany, indrindra ny tanora sy ny vehivavy eto Madagasikara. Ho anay, tena hitanay fa tsara ilay hoe maro ireo asa teraky ny fananganana fotodrafitrasa samihafa tahaka izao. C'est l'approche que nous appelons l'approche immo-structurée.
mikasika ny lalana eto Madagasikara araka ny taritratrany ho an'ny lalam-pirenena 920 no fantatra fa mbola tsara. Ndroso ankilany ny toerana nisy antsika tato anatin'ny roa taona, izany hoe raha faha-7 tamin'ny firenena 420 isika ny taona 724 lasa faha-920 amin'ny firenena 450. Nandritra ity atrikasa momba ny PNDUED namaly ny fanontaniany mpanao gazety ny ministry ny MHDP mikasika ny fananganana ny tanamasoandro. Kasa zay dia mandeha araka ny tokony ilay izy ary voalaza ireny efa miditra amin'ny fikarakarana ny fandaovana ny indemnisation dia olona voakasika izany ary mandeha ihany koa ny fanazavana sy ny fanoronan'ny olona tsirairay avy ny tombony mety ho azony amin'ny fananganana izay nitetika azy zany tsy hoaniny any amin'ny faritra voakasika ihany fa ho an'ny tanàn'Antananarivo Ray Manontolo sy Madagasikara amin'ny ankapobeny. Miroso amin'ny fanamafisana ny fepetra mahakasika ny volamena ny fitondram-panjakana ankehitriny. Araka ny nambaran'ny ministry ny Harena Kibonitany androany nandritra ny famaranany Salon des Mille Totosaina teny Ivato. Miantarandreny avatra. Apetraka ny centrale de l'or eto Madagasikara araka ny namafisy ny ministry ny Harena Kibonitany androany. Amin'ny alalan'io no ahafahany fitondram-panjakana manjifa volamena ananana tahirim-bola entina namarina toerana ny sandany ariary. Tsy maintsy amafisina ihany koa izy ny fampianaran-dalàna eo amin'ny sehatry ny volamena. Fepetra maro no raisina amin'ny manoloana io. Ao anatin'izany zany zao hoe ny tsy tokony hisy tsony vahiny ividy volamena mivantana any amin'ilay mpitrandraka ifotony fa collecteur aloha koa no mividy an'iny aloha dia izay vao mivarotra azy amin'ny collecteur national ny expatrie zany. Aiza ny fanjakana ny ividy volamena ny centrale de l'or dia tsotra be rafitra anankiray aty amin'ny farany ambony izay andalovany volamena rehetrarehetra avy aty ambany zany ary ao no isin'ny atao hoe fanamariana zany amin'ny resaka hoe qualité sy laboratoire rehetrarehetra ekeny raisam-pirenena. Dia eo amin'io centrale de l'or io no mety lalana anankiroa no mety hitranga afaka miexporteny io fa tsy maintsy mandalo ao fa ny fanjakana koa dia hividy volamena dia ao anatin'ny centrale de l'or io mety ho amin'ny alalan'ny banque centrale. Ankoatra izay misy ihany koa ny tolo-dalàna mikasika ny Harena Kibonitany ankehitriny. Hita ao anatin'izay ny fanatsarana ny lalàna amin'ny fizandy mifanaraka amin'ny fampandrosoana ny firenena. Ohatra amin'izany ny fampitomboana ny vola sy trano ny fanjakana amin'ny alalany. Io avant projet de loi io raha jerena dia tena hoe ny mpampiasa vola raha ny tokony hitaraina sy ady varotra amin'izao fotoana izao fa mitombo ny vola nalaina amin'izy ireo ary hitombo ny vola ho an'ny fanjakana. Ka raha milaza hoe fiarovana ny mpanambola tena ambola veriko izay namaky amin'ny tolo-dalàna ve izy fa araka ny nambarako teo nampiakarina raha ny fahafahan'ny malagasy fitrandraka madinika ampiasa fitaovana misy moteur fiarovana amin'ny malagasy hiasa ao anatin'ny hoe manaraka koa izy amin'ny asa fiarina. Nambaran'ny ministra tompon'andraikitra fa misokatra amin'ny fampiresana ny fanjakana ny amin'ny mety hanavaozana ity tolo-dalàna ity na ny code minier izany. Iseorin'izay ny marimaritra iraisana ivoaka. Androany no ny farana ny Salon des Mille Totosaina teny Ivato. Tontolon'ny fampianarana hatramin'ny 15 ny volana Janoary 2024 ny feptaona farany nomen'ny CCS sampana Antananarivo ny fitondram-panjakana amana ny olan'izy ireo ankehitriny Ivry. Tsy mbola miravina ny fitakian'ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpianatra eny anivon'ny Université Mpanjakana saika manerana ny Madagasikara hatreto. Ho an'ny CCS sampana Antananarivo andrasana hatramin'ny 15 ny volana Janoary ho avy izao ny famahana ny olana avy amin'ny fitondram-panjakana. Isankilany fivoriam-be ataon'ny mpampianatra mpikaroka mialohan'ny io daty io hijerena ny fivoarany raharaha. Amin'ny 17 ny volana Janoary ho avy izao no hanao fivoriam-be manomboka amin'ny 10 ora maraina ny CCS sampana Antananarivo sady vaovao moa ny taona hiverina ihany koa fa mba mety misy vokatra vaovao azo tsapain-tanana ka hiverena ny fampianarana sy ny fikarohana satria ny mpianatra te hianatra ny mpampianatra sy ny mpikaroka ihany koa te hanohy ny asany. Tsy mbola tomomba naraka ny tokony ho izy ihany koa ny fangatahan'ny mpampianatra mpikaroka miisa 7 izay miantefa betsaka amin'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika. Ohatra fotsiny hoe aiza
ny décision ana maintien activité mbola tsy nisy narainy zany na iray aza aiza ny arrêté na reclassement mbola tsy nisy narayany zany na iray aza aiza ihany koa ny indemnité de recherche et d'investigation ho an'ireo retraité chercheur ho an'ny taona 4 sy 4 arivo sy ny 4 sy 4 arivo mbola tsy versé amin'ny compte l'université akory ny volan'izay rehetrarehetra zay efa voavahan-kilan'ny enina amin'ireo fangatahana fito nataon'ny CSS araka ny fanazavana farany azo teo anivon'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ny iray farany izay eo ampitadiava mba haolana ilamy maraka izany ny eny Ankatso mandra-pahatonga n'io fiampitoana io iroso amin'ny fotoan'ny mpiala-tsasatra raha teo ny mpianatra manomboka raha mipitso hatramin'ny fa 9 volana janoary ho avy zao. Lafy mivao hafa kosa indray ny totsaina androany teny alarobia ny fizarana ireo loka tamin'ny lalao Grand Tobola izay ny karakarain'ny magasin sanitaire ho fakasitrahana ireo mpanjifana itoy hatrany ny fanomezana fahafampo azy ireo ho ny tompona andraikitra io nase nozaraina androany ny lokan'ireo tsara vitana tamin'ny lalao Grand Tombola izay nokarakarain'ny magasin sanitaire teny alarobia. Ity hetsika ity izay nanomboka ny 10 oktobra teo ka izay mpanjifa ny vidy entana tamin'ireo magasin sanitaire rehetra na teny alarobia Ankorondrano Tanjombato na ihany koa ny vidy entana tamin'ny alalan'ny internet ka ny tentana 10 ariary no mihoatra dia nandray anjara avy hatrany tamin'ny fisariana. Tamin'ny 10 Desambra lasa teo izahay no nanao any tirage au sort an'ile loka anankitelo izany hoe ny frigo ny moto ary ihany koa ny fiara izay niarahana niasa tamin'ny City Motors dia natao androany zany ny fanomorana an'ireo loka ireo. Teo amin'ny 10 000 teo ny isan'ny olona nandray anjara izay isorana be dia be mihitsy tamin'izay fahazotoana izay dia ity moa araka mahakilalao anazy dia tsy maintsy misy mahazo tsy misy ny tsy mahazo fa hoentina fakasitrahana an'ireo client anay rehetrarehetra dia androany zahay ho an'ireo olona rehetrarehetra izay nandalo tato anaty magasin dia nisy tolotra kely avy aty amin'ny sanitaire mba ahafahana mizara ny fifalianay mizara ny fifalian'ireo nahazo an'ireo loka goavana dia nisy an'izay tolotra kely izay nataonay ho an'izay olona rehetrarehetra mandalo amin'ny magasin sanitaire anankitelo Morarano Alarobia Tanjombato ary ihany koa amin'ny sanitaire express Ankorondrano. Itoy hatrany ny fanomezana fahafampo ireo mpanjifa raha ny fanazavana hatrany amin'ireo entana tsara kalitao ahafantarana ny magasin sanitaire. Ampananteny izahay fa izy foana ny fanomezana fahafampo mpanjifa dia ao anatin'izay fanomezana fahafampo mpanjifa izay zao ny fanokafanay amin'ny herintaona ao anatin'ny ny premier semestre ny 2020 iny ny magasin fahaefatra dia ny sanitaire fahaefatra zany izay eo amin'ny enceinte ny Akorodily. Sanitaire zany dia tsy iza fa ilay orinasa manome tolotra ho an'ny mpanjifa ho an'izay rehetrarehetra momba ny trano hatrany amin'ny fototra io ka hatrany amin'ny pitsopitsony rehetrarehetra de la fondation à la poignée de porte ho ny fomba filazanay anazy zay. Hita ato aminay avokoa izay rehetrarehetra ilaina momba ny trano na ho an'ny olona tsotra io na ho an'ireo mpikirakira zany hoe grande société. Raha tsy ivona feno 20 taona ny magasin sanitaire izay mivarotra ny fitaovana ilaina amin'ny trano sy ny taozava-baventy amin'ireo marika fanta-daza maneran-tany eo amin'ny kalitao. Amin'izao ankatoko ny fetin'ny Noël sy faran'ny taona izao tsy nanadiny ireo olona tsy manan-kelofana eto Antananarivo renivohitra ny vondrona Filatex fa nitondra fanampiana ho azy ireo. Isan'ireo fanampiana tamin'izany fizarana Botofotsy. Botofotsy misy 300 no nozarain'ny vondrona Filatex tamin'ireo olona tsy manan-kelofana matory eny an-dalana amin'izao andro vitsy tsy hatongava ny fetin'ny Noël sy ny faran'ny taona izao. Araka ny tanareo eto zany dia mpiara-miasa izay mpiara-miasa vao Filatex no manao hetsika androany arivo no izao fahatongavany fitaovam-pavaratra izao dia tsapa tokoa fa rehefa mirotsaka ny rotsakorana dia mamirifiriny antsika ho an'ireo olona izay tsy manan-kelofana ety amin'ny ambany tunnel sy amoron-dalana no mipetraka dia ao anatrehan'izay olana menjady amin'izy ireo izay dia tonga zahay avy ao amin'ny Filatex sy zahay mpiara-miasa nanome tolo-tanana mba hanamaivana ny fahasahiranan'ireo fianakaviana zazamam-behivavy izay anjadininy antsika ao anatin'izany fotoana izany mitondra izay zakany tananay tiana moa zany fa Botofotsy telonjato isa no nentinay ireo zany ho zaraina amin'ireo tsy manan-kialofana mba ho fanampiana azy ireo amin'izao fotoana izao. Mamirifiry ny atsika rehefa mirotsaka ny orana hoy ireo notolorana ny fanomezana. Izy ireo izay nankasitraka izao tolo-tanana avy amin'ny vondrona Filatex izao. Izay zany ohatran'izao olona
mbola sy managna fanakafiana aloha ny aloha voalohany indrindra dia ny ray aman-dreninay zany ohatra ny hoe zako lavilavitra ambenay fianaratsoa dia nefa zako zany isy fanakafiana aty zany dia zay mahatonga anako matory an-dalana ohatra ilay izy aloha tena mangasika be aloha ny aty lefa amin'ny aly tena merci aloha ny merci afaka fanatsara aloha ilay izy ohatra betsaka filatex aloha ny ohatra betsaka anareo name famezana manay mangasika misotronareo aloha milona kosa e Tunnel Lamboda, Ambojatovo, Ambandi, isan'ireo toerana nanatanterahany vondrona filatex ny fizarana ireto bodofotsy misy sa 300 ireto. Namoaka fanambarana androany vehivavy malagasy miara-miainga ny sotra ireo parlementaire nandany lalàna iarovana ny zaza amam-behivavy arany herisetra sy ny ezaka manokana ataon'ny vadin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina sy ireo mpiara-miasa amin'ny fanadina. Namoaka fanambarana androany ny VMMM na ny vehivavy malagasy miara-miainga midika toy izao. Trangam-piarahamonina ity isan'andro ny herisetra ary tsy mifidy sokajy na toerana fa saika hita matetika amin'ny fiainana andavanandro. Koa ny fikambanan'ny vehivavy malagasy miara-miainga manerana ny nosy dia miarahaba sy misaotra manokana ireo solombavambahoaka sy ireo loholon'ny Madagasikara izay nandany ny lalàna iarovana ny zaza amam-behivavy iaran'ny herisetra. Tonga tokoa ny fotoana hanovana ny famindra eny amin'ny fiarahamonina ka mila fametrahana ny lalàna ho arofefy amin'izany. Mankasitraka ny ezaka lehibe nataon'ny vadin'ny filohan'ny Repoblika Ramatoa Miala Rajoelina sy ny mpiara-miasa aminy izay atao amin'ny fikambanan'ny vehivavy malagasy miara-miainga. Mankasitraka amin'ny fitsinjovana tranony marefo ka viana ahitana ity lalàna miaro ny zon'olombelona ity. Tena reno mahatsapa ny fangily firin'ny mpiray-tandrazana tokoa ka tsy mitsahatra mikaroka hevitra nasarana ny tontolon'ny mpiarabelona. Tonga tamin'ny fotoana le dokavarotra isika orina izay ny atatsika amin'ny zana-pahadarana lalam-piainana ny fiainan'ny Ramatoa Rasoa no hitantsika ao anatin'ny izany. Eo ihany koa mahakasika ny tramboky Simon Rajon. Areo avy Chocolat Tsar. Un goût authentique, un éventail de saveurs. Tsar, un trésor riche et gourmand, issu des précieuses fèves de cacao de Madagascar. Succombez au plaisir infini et profond du chocolat Tsar et de ses arômes intenses. Chocolat Tsar, savourez vos émotions. Mbola taraka anaty ambotaka efa commence koa ny raha ty ato e tarky mba ataovy live a tsara be Zara ho amin'ny namanao ireo fotoana maminao rehetra. Telma Wiki plus 4G efa misy Facebook, WhatsApp, YouTube. Telma et moi amin'ny vidiny 79 000 ariary TTC. Amin'izao ny hely zao ary arotony fiainam-bidy goavana hatramin'ny 10 isan-jato eny amin'ny Telma Shop. Geox, Puma, San Marina, Unisa, Tamaris, Guess, Minelli, JB Martin, Adidas, Fossen, Asics, New Balance et Ralph Lauren. Boutique Le Coin des Marques, un grand choix de parfums, montres, sacs et chaussures de marque. Alors, venez découvrir notre boutique Le Coin des Marques, des articles de marque pour hommes, femmes et enfants. Le Coin des Marques, à Faravouch, téléphone 033 71 848 68.
Vaovao, tellement Wikif plus 4G, la Hyundai intelligent 4G, efa misy WhatsApp, Facebook, YouTube, Google Assistant, Telma et moi, zay azonao amin'ny alala système iOS. Zay ihany, fa misy appareil photo 1,3 mégapixels selfie, misy Bluetooth, hotspot Wi-Fi koa, afaka hizaranao connexion, ary ny batterie matanjaka mahatratra amin'ny 3 andro be zao. Zany rehetra zany amin'ny vidiny 79 000 ariary TTC monja. Manatona Telma Shop. Guti manolotra ho anao. Sakafo! Nanao Ie, nandeha lavitra be mihitsy vao nahita ny akora tsara indrindra naovana Madeleine. Wai! Madeleine any Guti kay! Fanem manany any! Guti Madeleine, tena tsara sady malefaka aok'izany. Misy enina be zao anaty fonosana iray. Guti Madeleine, 10 série ariary. Vocation orinasa JB. Guti, tous les plaisirs de la vie. La vache qui rit. Sady matsiro. No mampazoto manery. Misy calcium sy vitamine ary fer ihany koa. Mahazo fafinaretana ery ny ankizy. Fa nany lehibe ihany koa. La vache qui rit. Ofinaritra ny tontolo andronao. Un an de découverte, de sentiments, de sensations, de rire et de joie. Un an de partage. Et pour fêter ça, Milala vous invite à Courdic pour une grande tombola du 7 décembre au 7 janvier. People depend on me to be at a certain place at a certain time or it's chaos. I'm bringing in someone to assist with our efforts. He's one of the fastest rising young executives in our business. Come to see Santa? Maybe I can help. What can I get you for Christmas? I want to understand what makes people dislike me. I want to know what they're really thinking. This pin is infused with the magic of Christmas. Let's see what you can really do. Deal. You seem to know exactly what I like. I try. And she'll even get a chance to fall in love. I've been doing a pretty good job of reading my mind. What am I thinking now? I'm nothing but the real me. Robert! Not every present is a gift. I thought you said I could change. My life's a wreck. Everyone I care about hates me. You could turn it all around. I want you to go out there and take hold of what you really want in life. You did your best. Just follow your heart, Elizabeth. It's going to take more than a little holiday magic to pull this one off. Melissa Sagemiller, Brad Rudd, and Tom Arnold. All I want for Christmas. Veneto amin'ny fampalalam-baovao isika. Mahatratratra any amin'ny 15 isanjaton'ny mponina no manana fahasembanana eto Madagasikara. Nisy androan'ny hetsika fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny olona manana fahasembanana ara-tsaina tsy amin'ny LTC ampifolo falaty. Olona toy ny olon-drehetra ny olona manana fahasembanana ara-tsaina. Sakana ho azy ireo amin'ny fifandraisana amin'ireo manodidina azy anefa izay fahasembanana ara-tsaina izay. Mananjota haka ny olon-drehetra nefa izy ireny na eo azy izany. Nisy androany hetsika journée inclusive des enfants handicapés mentaux izay notanterahan'ny UNAPAM na ny Union nationale des associations des personnes handicapées mentales de Madagascar ho fampahafantarana ny zon'ireo zaza sembana. Loha hevitra novizina nandritra izany ny hoe manana fahasembanana ao fa mitovy zo aminao. Mahakasika ny zony ankizy manana fahasembanana ara-tsaina. Olona manana fahasembanana ara-tsaina moa zany ny ankapobeny satria tsy voatery ho ankizy fa zavatra hoentina mandra maty fa ny fanabeazana no atao aminy mba ahafahany miatrika ny fiainana andavanandro. Ny tiana ho ampita dia ny fanehoana fa manana zo reo manana fahasembanana ara-tsaina reo mitovy a manana fahasembanana
ara-batana ara-pahitana ary ara-piainona ihany koa. Ahitana fikambanana misa 420 mandray an-tanana manokana ireo zaza-semana ara-tsaina ireo eto Madagasikara. Tanjona ny fanampiana ireo olona manana fahasemana ara-tsaina ireo eo amin'ny fiainany andavanandro. Marina tokoa fa andro raisam-pirenena ho an'ny olona manana fahasembanana ara-tsaina ny androany, satria izahay mivondrona amin'ny plateforme ny Fédération de Personnes Handicapées de Madagascar. Izany hoe raha miteny eto ako tsy hanavaka na fahasembanana ara-tsaina na ny fahasembanana telo hafa, fanamorana fa ny miatrika ny fiainana andavanandro no ilaina ary mangataka ny fanjakana hametraka sy anao an'izay fanamorana zay ahafahany miatrika ny fiainana andavanandro. No tanterahina androany tetsy amin'ny LTC Ampefilo ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny olona manana fahasembanana ara-tsaina. Ny fahatelo ny volana Desambra lasa teo kosa no nankalazaina manokana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny olona manana fahasembanana. Taratry ny finiavan'ny fitondrana amin'ny fanovana ny fandraisana ireo fepetra vaovao. Izay indray ny fanadidina nataon'ny agence Capsule niaraka tamin'ny Cool TV FM manao ary arahantsika ny antsipirin'izay. Hoanao, nisy ve ny fiovana nandritra ny taona 2024. Izay indray ny fanontaniana napetraky ny agence Capsule sy ny Cool TV tamin'ny olona 700, 7 taona no mihoatra, ny 3 ka hatramin'ny 15 volana Desambra lasa teo. Ny 270 tamin'ireo olona nanontaniana no namaly eny. Saingy mbola betsaka ny fivoarana tokony atao. Ny 420 ny laza eny. Maro ny fepetra noraisin'ny fitondram-panjakana tamin'ity taona ity, ary ny 530 no namaly tsia tahaka ny teo aloha ihany. Ho an'ny teo anivon'ny CFM, maro samihafa ny fiovana nisy izay miendrika ho tohizana ao ihany koa ankilan'ny ilana ezaka. Austérité tamin'ny resaka fitapanam-bolam-panjakana zay no hita fanatsarana tamin'izay lafin'izay. Zay moa nisy ataontsika hoe nisy akony teo amin'ny olona, nisy ny nakasitraka an'izany, nisy ny tsy nakasitraka an'izay. Zavatra hita koa tamin'ity taona ity dia ny fisian'ireo tompona andraikitra ambony izay mbola tsy fahita nandalo tany amin'ny sampandraraha-panjakana miady amin'ny fahalovana na ny corruption zany. Ady amin'ny fahalovana zay no anisan'ny zavatra tokony masona koa amin'ny taona ho avy eo raha ny fahitana azy. Raha ny feo heninay zao zay mandeha no vao avy any faritra Anosy sy faritra Androy zay dia vao maika mirongatra ny resaka tsy fandriam-pahalemana. Eo zany ny tokony asiana tsindrim-peo bebe koa. Raha tsy aivina, isan'ny politika entin'ity fitondrana vaovao ity, ny fanovana ny fomba fitantanana tsy nahomby hatr'izay ao anatin'ireo ezaka maro samihafa sy ny fanovana ny fomba fitantanana. Isan'ireo firenena manamarika ny androm-pirenena ho amin'ny fampiroboroana ny antoka ara-pahasalamana ny sakafo i Madagasikara. Mbola maro ny ezaka tokony ho ataontsika ahafahana manafoana tanteraka ny loto amin'ny sakafo isorohana amin'ny fanampoizinana ara-tsakafo. Michela Renardo. Antoka ara-pahasalamana ny sakafo sy ireo hetsika rehetra izay hoentina hanafoana ny loto amin'ny sakafo na ny action de réduction de risques microbiologiques, physiques, chimiques au niveau des aliments destinés à la consommation humaine. Mbola maro ny ezaka tokony ho ataon'i Madagasikara ahafahana manafoana ny loto amin'ny sakafo isorohana ny fanampoizinana ara-tsakafo. Isan'izany ireo mpivarotra hani-masaka eny an-dalana izay tokony hanaja ireo fepetra maromaro. Manaraka fiofanana zay omeny ny ACSQDA maimaimpona zay vao tokony anao hikarakara an'izany sakafo izany. Faharoa dia tsy maintsy manana certificat de consommabilité, tsy maintsy tokony mandalo fitsirihana zay vao tokony mivarotra an'izany sakafo izany. Ka izany koa ny fanatananay ny mpandrara miresaka sakafo rehetra mba hanaja an'izay tika mandalana izay mba azahoantsika antoka zany an'izany antoka ara-pahasalamana ny sakafo. Nantontanisana avoakan'ny Organisation mondiale de la santé maniran-tany olona iray ao anatin'ny 10 no voan'ny aretina vokatry ny loton'ny sakafo. Ho an'i Madagasikara kosa olona 4 amin'ny 100 no voan'izay. Amin'izao ankatoky ny fety izao fitandremana maromaro no tokony ho raisiny rehetra ametrahana izay antoka ara-pahasalamana izay. Tokony izany sika tsy dia hihinana amin'ireny hoe composé misy mayonnaise ireny na frity misy mayonnaise ireny satria amin'ny ankapobeny zany dia avan'ny mayonnaise amboarina zany no hitrangana ny fahampizinana ara-tsakafo. Ary manetaka izay ireo mpivarotra ny masaka mba
tsy tahiriry mihoatra n'izay adiny efatra zay mayonnaise zay ary tokony mianana vata fapangatsiahana zany zay vao tokony anao an'izay zavatra zay dia tokony hizatra hisakafo mafana forontsika zany hoe vary sy laoka mafana zay nandrahoana androany ihany. Raha ny fantatra raha ho an'ity taona 2024 ity tany Morondava nahitana fahapozinana ara-tsakafo betsaka indrindra no ny fihinanana tortue de mer no Mariana Androany androm-pirenena ho fampiroboroboana ny antoka ara-pahasalamana ny sakafo eto Madagasikara andiany fahaefatra raha toka nanomboka ny taona 2024 no nanamarika izany isika teto Madagasikara. Tokony hianatra ary hiditra an-tsekoly avokoa ny zaza malagasy rehetra na lahy na vavy hoy ny minisitra tompona andraikitra nandritra ny fandalovany tany Andapa faritra Sava ny any an-toerana izay nahazo fototra maro Gaëtan Andratsila. Ny filohan'ny Repoblika Andry Nirina Rajoelina izay ministry ny fampianarana ambaratonga voalohany fanabeazana fototra fampianarana teknika sy arakasa notokananay zao trano ho an'ny lycée teknika eto Andapa. Engane hitondra soa sy ny tsara ho an'ny zaza malagasy zao trano vaovao zao. Sekoly misy sa efatra lycée teknika iray sy EPP roa ao Samazava ary lycée ao Ambalamanasy ao amin'ny district Andapa faritra Sava notokanana tamin'ny fomba ofisialy omaly. Nisy ihany koa ny fizarana kit scolaire ho fanalana fahasahiranana ireo ray aman-dren'ny mpianatra any an-toerana. Etsika izay tafiditra ao anatin'ny fanamba napetraky ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara ho fanampiana ny zaza malagasy. Nanamafy izany ny ministra tompon'andraikitra nandritra ny fandraisam-pitenenana nataony ary nanamafy ihany koa ny mahazava-dehibe ny fandefasana ny ankizy any an-tsekoly na lahy na vavy. Araky ny vina napetraky ny filohan'ny Rajoelina sy ny programanasa tanterahan'ny gouvernemanta dia ny fanatsarana ny kalitao ny fampianarana. Zany hoe fampiakarana ny nivaon'ny mpianatra no isan'ny tanjony goalahy be tsabontsika nivon'ny ministera. Anatin'izany koa ny famporisiha zaza malagasy jiaby tokony hianatra. Éducation pour tous, fampianarana ho an'ny daholobe, na ny lahy na ny vavy tokony sampy amporisihy ny hianatra. Efa tsy izy zaza vaiavy tsy alefa mianatra, lalahy fogna tosika fa mitovy tantana ny lahy sy ny vavy. Tsy ny ao Andapa ihany, mitoy androany ny ao Antalasy Sambava ny fitsidiana ataon'ny ministry ny fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana teknika ary ny fampifanana arakasa sy ireo delegasion na miaraka aminy. Ny fiainan'ny Ramatoa Rasoa indray no entina aminao anatin'ny zanam-pandaharana lalam-piainana ho amin'ity androany ity. Ny antsipiriny izay izay entin'ny Yves Richard. Avy any amin'ny faritanin'ny Toliary Ramatoa Rasoa no findramonina tao Andranganala anatin'ny distrika Antsiroa no mandidy. Ny mosaritany an-toerana no naniry azy andao ny tapany atsimo iazo ny faritra andrefany. Tsy araka ny nandrasany ankilany ny zavantranga tao anatin'ny vokotany Anosbe ny vantanany tamin'izany. Tsy nisy ny trano ny sitriana toy izay ihany koa ny tany mpambolena. Tany hofaina sy tany mpanjakana araka izany no ampiasaina ao anatin'ny fidebidebena. Tany ambolena no fana tany mpanjakanako mitany tany maramila kozahoana araka. Mbola mahafaka mamezy hoe mipetrahana ireo dia mipetraka ao mamboly. Raha miteny izy hoe mandeha amina ireo dia mandeha aiko aiza moa. Mandeha arakaraka an'ilay tompony hoe ty ampanofako 7 alina 9 alina dia vahiny ny volena. Eo amin'ny tany 9 alina 10 alina arakaraka ny angezan'ilay tany sy akely. Dia inavy ny voly atao amin'ny fambolena atao amin'izay tany izay? Fambolena mangahazo dia katsaka dia vary tambatambatra eo e. Vary, katsaka sy mangahazo no voleny Ramatoa Rasoa ary io no hamelomany ro zanany miisa 7. Ankoatra ny ofany tany 7 hatramin'ny 9 alina isam-bolana. Tsy maintsy enjehina anatin'izany ny sakafo, ny entana fampiasa amin'ny fiainana andavanandro sy ny fampianarana azy 7 mianadahy. Tsy maintsy mitady vadanasa hamelomany ny ankohonany arak'izany Ramatoa Rasoa noho ny faratsian'ny vokatra ankehitriny. Dia vokatra azo aminy aloha tsy dia miakatra izy fa le biby mihinana an'ilay katsaka tetra tsisy mihitsy. Satria volena ilay katsaka dia ny biby indray no mihinana. Tsy maintsy aloha ihany iny ka ianao tsy manana tany ambolenako.
dia hoana ny fomba nangonana le vola 9 alina ao anatin'izay manetitetika fara ianao dia iny indray ny amidy mba inona hitana hiasa manondro isan'andro 4 arivo manao asa raran'olona any zao anao androany dia fa 4 arivo iny raha pitso indray koa mandeha dia atambatra iny dia fa 4 arivo izay ndroandro. Manoloana ireo olana lalovany mila mitraka ny loha ora Matorasoa natao iainana ny fiainana ary tsy maintsy sedraindro lalam-piainana samihafa. Io no afatra fonentiny namarana nandresaka ny fanaovany tamin'ny mpanao gazety ny Kolo TV ary natsipy no andro mitovy toe-piainana aminy. Lafim-baovao hafa kosa indray avotsitra omaly ilay teratany vahiny Lisinaka Ankerina tetsy soavim-bahoaka ny 13 Desambra lasa teo raha ny fantatra mbola amin'ny toy ny fanadadiana rehetra makasika ity raharaha ity. Michela Renardo. Inandro tao aoriana Ankanan-Kiriny azy raha ny fampitamba-baovao voaray votsitra omaly ilay teratany indiana Lisinaka Ankerina tetsy soavim-bahoaka ny 13 Desambra lasa teo. Raha ny fanazavana azo tamin'ny mpitandron'ny filaminana mbola mijanona ho tsy ambaratelo tanteraka ny votoatin'ny raharaha amin'ny fanohizana ny fanadihadiana. Raha ny zava-misy andro vitsy taorian'ny Ankanan-Keriny azy tsy nangataka vola ireo mpakan-keriny. Tsy fantatra kosa izay tena nitranga omaly anton'izao fivoahana izao. Raha tsy aivina iny Ankanan-Keriny tetsy soavim-bahoaka iny no an'ny Ankanan-Keriny voareniny avy eo anivon'ny sapana raha misahana izany tamin'ity taona ity teto Antananarivo renivohitra. Ankoatrin'ny fitohizan'ny fanadihadiana efa tafapetraka saika manerana ny renivohitra kosa ireo mpitandron'ny filaminana misoroka izay Ankanan-Keriny eto Antananarivo izay. Toerana izarana sy hanovozana fahalalana ny tranomboky. Io ny teny filamatra noentiny teo anivon'ny fikambanana tranobe malagasy nanokatra tamin'ny fomba ofisialin'ny tranomboky Simeon Rajoelina tetsy Ankadivato fanadina. Mpanoratra boky mpampianatra mpikaroka iteniteny amin'ny Université Antananarivo mpikamana tao amin'ny Akademia Malagasy ireo no anisan'ny nahafantarana ny profesora Rajaona Simeon Rezis mitoetra trano ny asa izay navelany ary maro ireo olona mitrandraka fahalalana amin'ny alalan'ireo asa soratra izay nataony. Zany santatra zany dia mendrika Rajaona Simeon Rezis zany ary tsy pasoko anefa malama intsony aho satria maro ireo sanganasa soratra dinika manasoaso an'ity ray aman-dreny tsy manam-paharoa ity. Zany dia maneo fa ny soa navela dia sady nomariana hita sy ho tsapainy ny taranaka mifandimby ary indrindrindrindra toerana hazahoana miara-mahatsiaro sy mandinika ny mikasika ny soa sy ny tantara raikety reny Tsangambato sy Vatolahy ireny. Nisy ary ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialin'ny tranomboky iombonana Rajaona Simeon Rezis entina nampiana ny olona eo amin'ny lafin'ny fanabeazana. Ity tranomboky ity izay hita ao amin'ny trano nipetrahan'ity mpanoratra ity. Fikambanana aloha zany nanangana an'ilay tranomboky dia etaeta fikambanana ny anana toerana sy indrindrindrindra hoe ivohin'ny fanabeazana. Ny fanabeazana atsika malagasy zany mpiarabelona malagasy izay zany tena antony nanganana ny tranomboky. Mahatratratra any amin'ny 5,000 isany isan'ireo boky hita ao amin'ity tranomboky ity ary misy karazany ho an'ny sokajy taona rehetra izany. Vokatr'izany manana ny anjara toerana hatrany ny boky eo amin'ny sehatry ny fanabeazana na eo azy ireo karazana fandrosoana eo amin'ny lafin'ny teknôlôjia. Maresaka iraisam-pirenena mitohy ary mamafi hatrany fitokonana manohitra ny lalàna amin'ny feny teratany ao Inde. Misy avalo hatreto ireo namony aina ary anjatony voatsambotra ny mpitandron'ny filaminana fanadina. Les autorités ont interdit tout rassemblement, mais les manifestants sont venus tout de même. Nisy hatrany ny fihetsiketsehana na eo aza ny fandarana nataon'ny mpitandro filaminana sy ny mpitondra fanjakana. Vokatr'izay, anjatony ireo voasambotra na lahy na vavy eny hatramin'ny zokiolona aza. Misy 1,2 ireo mpanao fihetsiketsehana manerana ny lafivalon'ny firenena. Ny sasany amin'ireo ahitana fifandonana. Eto amin'ny toerana ity, mamerina ny vato any amin'ireo mpanao fihetsiketsehana ny mpitandro filaminana. Ao New Delhi, manodidina ny 20 ireo metro nakatony, tahaka izany ihany koa ny autoroute, ahafahana misakana ireo mpioko tsy hivondrona. Notapahana ny fifandraisana amin'ny faritra maro. 2 herinandro aorian'ny fitokonana, nanapa-kevitra ny anenjana ny tady ny governemanta, saingy mafy kokoa noho izany ny famoriana olona. Miaro ny sata amin'ny feny firenena izahay, anohetrany tolona izahay raha mbola tsy nesoriny io lalàna io. Mitaka ny fanesorana ny lalàna amin'ny feny citoyenneté no fidina sy nolaniana 7 andro lasa izay izy ireo.
io lalàna io izay manome fahafahana ireo mpifindra-monina ho lasa teratany indiana raha toa ka tsy musulmana izy ireo. Lalàna manome vahana ny silamo ho an'ireo indiana tsy tokony hisy ny fanavakavahana. Mikasa ny ampisaraka anay amin'ny alalan'ny fivavahana ny governemanta ankehitriny, sady indiana avokoa izahay na inona finoana. Ny fitsarana tampony indiana ihany no afaka mandray fanapahan-kevitra na mifanaraka amin'ny lalam-panorenana anaty io lalàna io ny 20 Janoary ho avy izao. Mandrapahatonga izany mitohy hatrany ny fitokonana ataon'ny vahoaka. Prochain, d'ici là, les manifestations devraient se poursuivre à travers tout le pays. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity. Ankasitrany ianao nanaraka izany soafa tsara toto. Lavashkiri. Narainao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny Lavashkiri. Lavashkiri, mahafinaritra ny tontolo andronao. Voalohany ka hatramin'ny 13 Desambra ho avy izao, ararotiny fihenam-bidy miavaka amin'ireo entana maro isan-karazany. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vavao. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.